Zaza sy fotoana mpanao vakansy no maty tao anatin'ny piscine. Mpiala sasatra tao amin'ny hotely iray tany Folo Pointe no maty andrano tao anatin'ny piscine ny andron'ny alahady lasa teo. Nilomano irery ity zazavavy kely izay vao sy fotoana ity tsy niaraka tamin'ny ireo ray aman-dreniny. Tsy kakitry ny mpiasan'ny hotely iray anefa fa tsy nihetsika intsony ary nitsingevana ity zazakely ity. Nentina namonjy mpitsabo saingy tsy avitra intsony ny ainy. Fa ny zavanisy teny Anosy ny in alina iny dia trano mahiteny antoerana tao anatin'ny ora ny voan'olona ny arabe noho ny fandresen'ny Bariano nitrangany firehetan'ny trano tao ambadiky ny fiangonana katolika Anosy ny omaly alina. Raha araka ny vaovao mikasika an'ity firehetana ity moa dia nakasika ny sekoly Saint Augustin saingy voafehin'ny mpamonjy vonona moa izany afo izany. Miezaka moa isika mizara ireo rehetra misy ao Madagasikara sy mizara ireo rehetra vaovao mandalo fa milohany idirantsika amin'izany zavatra rehetra izany dia mbola entanina toy ny mahazatra foana ianareo aboneny natsika ary asio zay amin'ny video indrindra azadinona ny mametraka ny komantera ndeha aloha idirantsika vetivety izany fanaovana abonnement izany mialohany hirisoantsika amin'ny resaka zay ataontsika ndao ary tompoko lahy ndao ary tompoko vavy abone vetivety ary ny chaîne natsika. Tsy miafina amintsika ary tsy izovina amintsika intsony fa nandresy ny ekipa pirenena malagasy ary horakoraka be ho an'ny vahoaka malagasy ray manontolo izay manerana ny Madagasikara ho marika hafaliana noho ny fandresen'ny ekipa pirenena izany. Hafaliana mitafotafo sy aravoana tsombitratra moa noho ny iainan'ny vahoaka malagasy ny omaly satria tafiakatra amin'ny lalao famaranana ny ekipa pirenena malagasy. Fa indro kely ny zavanisy tany Mahajanga dia ny olona ny faly fa ny sasany kosa dia nanendaka. Raha araka ny vaovao avy antoerana moa dia nahitana sinto mahery ka nisy very finday nandritra ny ilay karnaval noho ny fandresen'ny Barea omaly alina ny tany antoerana. Ramatoa iray nandeha moto mitaingina avy ao aoriana no sady maka videony zavamisy no nisy nisinto natampoka ny findayany ka lasa teo anolohan'ny caisse d'épargne iray tao Mahajanga moa nisy ho an'ny izany tranga izany. Mila mailo sy mitandrina foana amin'ny fotoana toy ireny fa ny ratsy dia tsy tery lalana ary tsy kery lalana. Manoloana izao fandresen'ny ekipa pirenena malagasy izao moa dia niarahaba azy ireo ny filohan'ny Repoblika Andry Nirina Rajoelina ary naneho ny hafaliany ihany koa noho ny izao fandresena izao. Nilaza ihany koa ny filohan'ny Repoblika Andriamatoa Andry Rajoelina ny hoe hisidina manokana ho an'ny mpanohana ny Barea. Araka ny nambaran'ny filoha Andry Rajoelina dia hisy fiaramanidina manokana ho an'ny rehanohana ny Barea any Kenya amin'ny lalao famaranana ny tsanina 2024 isanjato ny vidin'ny tapakila ny fiaramanidina no alohany ireo handeha ary hifain'ny fanjakana ny 50 isanjato. Tsy hisy vola alohany visa sy ny fikarakarana izany ho izy hatrany fa raisin'ny fanjakana antanana. Ireo mikasa ny handeha kosa dia mila misoratra anarana. Manoloana izay fanapahan-kevitra izay noraisin'ny filoham-pirenena izay moa dia naneho ny heviny ihany koa Pussy Besta. Toy izao moa ny fanehoan-kevitra izay nambarany ny tao anatin'ny rindriny miantso ny fitondram-panjakana handohany antsasaky ny saram-pidiran'ny mpianatra amin'ny sekolim-panjakana hoe Pussy Besta. Nilaza ihany koa izy ny hoe tena tsara ilay finiavan'ny filoha mahakasika ilay fanohanana any ireo izay te handeha hankaherin'ny Barea any Nairobi ilay hoe handohany antsasabidiny billet d'avion fa itona aho dia mba mangataka ihany koa ny mba handoavan'ny fanjakana ny antsasaky ny saram-pampidirana mpianatra eny amin'ny ireo sekolim-panjakana mba aloha ilay latsakemboka efatralina hatramin'ny 7 ariary hoy Pussy Besta tao amin'ny rindriny. No hazavainy ity Pussy Besta ity moa ny heviny hoe ilay antsasaky ny billet d'avion dia manodidina ny 3 tapitrisa ariary eo isan'olona alohan'ny ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena. Ny visa dia mbola ankamantatra raha olona 400 izany no handeha dia 900 tapitrisa ariary. Ny antsasaky ny latsakemboka aloha eny amin'ny ireo sekolim-panjakana nefa dia eo amin'ny 3 alina ariary eo. Izany hoe ho izy raha manokana tetibola 900 tapitrisa ariary ihany koa ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena dia
mavita manampianatra isa 2 eo no eo hoy hatany izy raha nanetra ny fitondram-panjakana na de eo aza izany fanehoan-kevitry ny posibesta izany dia mijanona ho fanehoan-kevitra hatany fa isika dia minoa marimarina kokoa fa fantatry ny filohan'ny republika Andry Rajoelina ny tokony hataony sy ny zavatra rehetra izay ataony. Rehefa avy nilazalaza sy niresadresaka ny mikasika aniny baolina kitra sy ny ekipa pirenena Barea iny moa isika dia ndeha arisika iresadresaka kely indray ny mikasika ny anterimeran'ireo olona nanao fitsidiana ara-pomba fifanajana tamin'ireo mpitondra tao Nosbe Andriamatoa Jeneraly Ravalomanana Richard ilay filohan'ny anterimeran'ireo olona. Nandray azy tao moa dia ny ben'ny tanàna ny Nosbe Ali Abdou sy Kestiora Mino Seramila lefitry préfet de police ary ireo mpanolotsaina ny tanàna nisy ny fionana tamin'ireo olom-boafidy sy lehibe ny sampandraram-panjakana tao antoerana izay natao tao amin'ny bureau fiasan'ny ben'ny tanàna Nosbe. Nandritran' izany moa dia teboka maromaro no voaresaka tamin'izany fampahafantarana ireo torodalana fiadiana amin'ny fifindramonina tsy ara-dalàna na eny ivelany izany na eto antoerana. Efa vita ny fifidianana fa tokony hajanona amin'izay ny adila politika fa ny fampandrosoana tanàna ny tokony himasoany rehetra. Tokony hamafisina ihany koa ny resaka fandriampahalemana fa indrindra amin'ny ireo mpizatany izay tonga mitsidika eto amintsika. Nambarany Kestiora Mino Seramila ihany koa fa tokony omena lanjany ihany koa ireo mpandraharaha malagasy amin'ny sehatry ny fandraharana eto a Madagasikara. Ankoatran'izany ihany koa dia nangataka ny mba azahoany ireo mpanolotsaina ny tanàna karama isam-bolana i Andriamatoa ben'ny tanàna Ali Abdou. Nangataka fampiharana sata manokana any commune Ambonivohitra Nosbe sy ny fanazavana mikasika impôt foncier izay noraisy ny fitondram-panjakana foibe fanamafisana ny ady amin'ny kolikoly ireo conseiller municipal any antoerana. Natao moa izo zavatra izao satria tanjona lehibe tamin'ny fionana ny arahana tamin'ny ben'ny tanàna sy ny mpanolotsaina ny tanàna ny fitsinjovana ny fampandrosoana any Nosbe sy Madagasikara izay hiaraha-manana. Rehefa voalazantsika koa moa ny mikasika ny zavatra izay nozarentsika teo dia zareo kely aminareo ity sary mahafinaritra ity sy sary mampisaintsaina ka manasa anareo rehetra mba hamakafaka an'ity sary ity fa anisan'ny tena nafinaritra ahy ity sary ity ka zareko aminareo rehetra. Ny tapany moa dia olombelona, ny tapany ihany koa dia azo maniry. Tsapao ny halalin'ny sary fa ho azonao ny fahamarinany ary ho azonao ihany koa ny lanjany. Betsaka moa ny zavatra izay efa nolazaintsika teo sy ny zavatra izay efa nozarentsika teo raha fitipitinina ireo rehetra izay efa nolazaina dia nilaza ny mikasika ny ekipa pirenena Barea moa isika ary nilaza ihany koa ny mikasika ny olona nanendaka izay niseho tany Mahajanga. Nilaza ihany koa isika ny mikasika ny filohan'ny republika izay nandefa hafatra noho ny afaliny amin'izao fandresen'ny ekipa pirenena izao. Tato ihany koa isika niresaka ny mikasika ny anterimeran'ireo olona izay nilazantsika ny filohan' izany Andriamatoa Ravalomanana Richard ka hoy hoe betsaka ny zavatra izay efa voalazaka tsy valamparana intsony ajanona antsika hatreko ny video antsika ary tompoko vavy sy tompoko lahy koa dia mankasitraka anareo na vita ny hainao hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo foana ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka hiatiny sesisesy zay fa tsy halavenay ny resaka ametra veloma izay veloma vetivety fa tsy hoe akory veloma mandrakizay amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy veloma ary tompoko lahy veloma tompoko vavy kapi uye ciao ciao amin'ny manaraka indray io.